Toy izao indray havana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Miverena ary ondrina ny. Fotoana fiverenana amin'Andriamanitra izao, ahaka ny voasoratra amin'ny tantara faharoa toko fahatelopolo andiny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa raha miverina amin'ny Jehovah ianareo dia azo famindrapo eo anatrehan'izay nitondra azo babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tara-verina amin'ity tany ity izy, fa miantra sy famindrapo Jehovah Andriamanitrareo, ary tsy mba hiambohanareo izy raha miverina aminy ianareo. Mifalira misy olona nanaiky anao izany. Ahaka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Luka toko fahadimy ambin'ny folo andiny faharoa amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa mety mifaly sy miravoravo, fa ity rahalahinao ity efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Miara-mifaly ambony lanitra mantsy ianao amin'izay. Ahaka ny voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Luka toko fahadimy ambin'ny folo andiny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy hoe: lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 750 izay tsy misy tokony hibebahany. Mijoroa ho miaramila ahatonga ny firenena ho an'i Kristy tanteraka. Vavaka isika ray eo, omeo hery ny olonao hanana fahazotona hivavaka sy hitoro ny filazantsara mba tsy hisy ho very satria ny firenenay efa lasanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Fiadanane.